Fahasalamana misedra olana maro ny tontolon'ny fitsaboana eto amintsika indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra any ireo moa no ny vohitra nandritra ny fankalazana ny andron'ny fitsaboana ankapobeny eny anivon'ny vondron'olona ifotony eny ny Santé du Sud no tompomarika tao anatin'izany fikarakarana valandresaka izany ka tao amin'ny espace de Rateny Atsadana no nanatanterahana izany. Hatramin'ny farany taona 2024 dia nahatratra 710 ny isan'ireo mpitsabo nalefa any amin'ireo ambanivohitra lavitra miparitaka amin'ireo faritra fito iasan'ny fikambanana Santé Sud, isan'izany ny faritra Voany, Boeny ary Atsimondrefana. Any olona namenjady ny sehatra ny fitsaboana nefa ny tsy fahataman'ireo dokotera mpitsabo any amin'ireo faritra ambanivohitra. Isan'ny noresahana tokoa izany olona namenjady ny sehatra ny fitsaboana izany io maraina io nandritra ny fankalazana ny andron'ny fitsaboana ankapobeny eny anivon'ny vondrona ifotony. Ny karakarain'ny Santé Sud izy amin'ny espace de Rateny. Ny zavatra tolotra tsy dia misy hoe inona miavaka loatra no ndretra fa voalohany ny farisim-poan'ilay mpitsabo mihitsy andeha ho any amin'ilay faritra tsisy mpitsabo fa ny faharoa angamba izay mety fanampinay ataonay andreo mpitsabo ireo raha toa ka raisina miasa aminay izy dia voalohany aloha ny azavaiko tsy mandray karama ireny mpitsabonay ireny mandeha any ambanivohitra any fa ny Santé Sud kosa dia mampitao azy ara-tsaina sy ara-pitaovana. Mampitao ara-tsaina manome fiofanana mikasika ny médecine généraliste communautaire zay alohany andehanan'ireny olona ireny any ary ara-pitaovana ireny olona ireny dia vatsiana zavatra vitsivitsy ohatra fanafody hoentin'ny ainga eo amin'ny anombohan'ny asany izay fanafody izay amidiny satria ny teny ato hoe mitady volatra zareo. Faharoa manarakaraka an'izay ireny mpitsabo ireny koa dia omenay fitaovam-pitsaboana ataoko amin'ny teny hoe kit médical matériel médicaux mena kit médical no mety ny asa. Ny fahatelo manaraka an'izay omena fitaovam-pitaterana koa ireny mpitsabo ireny misy moto cross anankiray misy mipetraka ery anan'ny raha azo jerena rehefa avy eo. Ny fahatelo mba ahafahana mitahiry fanafody sy ny vaccin dia mametraka fitaovana photovoltaïque na solaire angamba ny fiteny azy ho an'ireny mpitsabo ireny mba ahafahana mitahiry fanafody sy ahafahany koa manana herinaratra amin'ny tany toerana misy azy. Araka ny fanampanazavana nomenanay dia mandray tanana olona misy 7 amin'ny faritra Sahany ny mpitsabo ray any amin'ny faritra ambanivohitra lavitra izany hoe mahatratra 2 arivo sy 7 alina sy 4 hetsy ny isan'ireo olona mahazo tombontsoa amin'ny fisian'izy ireo.